afaka ataony manova ny lalam-pandrenana rehefa hitan'ny vahoaka ny asa nataony filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy Naivra Oldinina androany. Tsy mbola manana eritreritra hanolotra olona andimby ny filoham-pirenena raha teo ny TGV hoy ity solombavambahoaka ity satria ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nahatanteraka ny fampandrosoana raha ny nambarany. Tsy kisendrasendra no izany no nilazany solombavambahoaka ny Fianarantsoa ireny teny jamais 203 ireny fa Andriamanitra mihitsy no nampiteny azy hoy hatrany Naivra Oldinina. Tatrizay roetiny Tojo Rabefaritra sy Irina Rardera. Samy nanamafy ireo solombavambahoaka roa mirahalahy voafy tao Fianarantsoa ny 4 Jolay lasa teo fa mbola manohana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izy ireo amin'ny fividianana rehetra ho avy no nisovita ny filoha tao amin'ity faritany ity. Namafisy ny solombavambahoaka Sida Rajoelina azy tao anatin'ny lahateny nataony tany amin'ny Coliseum Fianarantsoa fa jamais 203 ny mikasika ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena. Anay dia tianao Monsieur le Président, nifidy anao zay tamin'ny mandat voalohany, nifidy anao zay tamin'ny faharoa, fa ozy ny frantsay hoe jamais 203 Monsieur le Président. Nilazany tsy ala amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany koa azy Fianarantsoa araka ny kabary nataony solombavambahoaka voafy tao Fianarantsoa voalohany. Sitraka stely ny romena ianao andriamantovolohany. Ary mampetoky anao anay vanay Fianarantsoa tiala aminao. Noporofonay zany tamin'ny fividianana maro. Zay nisy teto natao amin'ny sénateur zany voavoanay. Natao amin'ny vetanana zany, laninay natao amin'ny député, lany zany. Ka rehefa misy fividianana hafa koa ampiasainao ka miaranao. Volony anay andriamantoa président, akay tiala aminao. Tsy kisendrasendra fa Andriamanitra no nampiteny ny solombavambahoaka ny Fianarantsoa ny amin'ny jamais 203 hoy kosa ny solombavambahoaka ny boribory-tany fahadimy Naivra Oldinina satria mbola miandrandra ny filoha Andry Rajoelina hatramin'ny fotoam-piasan'ny fahadimy ny TGV sy ny vahoaka malagasy. Ny antoko TGV tompoko dia mbola manantena mihitsy ary efa miomana ary hitanareo regny dynamisation reny fanetsiketsehana ny TGV manerana amin'ny Madagasikara ary aneny boribory-tany fahadimy manokana hatrany amin'ny secteur dia efa mipetraka tolo gn'avitra TGV fa izay mahita fa be dia be ny asa vita amin'ny filohan'ny Rajoelina. Izy ary ny eo sy manana fahafahana hitantsika zava-bita be dia be ireo mbola sahirana amin'ny malagasy maika fa olona efa tsy nahomby teto toy ny azo VM na sanatria ny TIM na sanatria ny mpanohitra lehibe mpanohitra izay zara falany teo na miverim-bola no sanatria tondra firenena any amin'ny fety 2028 any. Efa miomana amin'ny famerenana ny filoham-pirenena amin'ny fitondrana io ny TGV amin'izao hoy Naivra Oldinina ka antony anetsehana ny eny fotony amin'izao. Nisy taona moa ny zavatra rehetra fa ny anay aloha zany zao dia manatanteraka manampy azy amin'le vina izay efa napetraka ary miady mafy amin'ireo mpanohitra manohitra an'ireo mpanohitra ireo amin'ny sakatsakana mety ataony tsy ahafahana manatanteraka an'io satria ny tanjon'ny mpanohitra dia ny hoe aleo tsy ho tanteraka ny vina filoham-pirenena dia amin'izay mba malalaka misy teneniny izy hoe tsy navita azy izy fa zay indray fidiana fa rehefa vita ireo dia hiala maina vasika eo ny mpanohitra ka zay dia milaza eto fa raha ny eo amin'ny antoko TGV dia mbola manantena hatrany fa mbola ny filoha Rajoelina no hoe amin'ny 2028 amin'ny 2029 raha zay ny sitrapon'ny vahoaka. Azo atao raha teo ny manova lalam-pandrenana rehefa ny vahoaka no mitaky izany hoy Naivra Oldinina. Ka raha ny mbola irotsahan'ny filohan'ny Rajoelina amin'ny taona 2024 no tiany vahoaka azo atao tsara manamboatra lalàna rehetra mikasika an'izany rehefa hita vahoaka ny asa nataony. Voalaza moa fa efa miomana amin'ny fanatanterahana ny fitsapakevim-bahoaka io ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao.